Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy ankafalinina indray no anorana anao ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro ao antelo andro manaraka. Ao anatin'izay dia andrafitra ny mety ho toetry eny hatrany aloha ny fisian'ny tsokon-drivotra avy aty atsimo masina, zany hoe ny hoan'ny faritra Sahanosy manontolo dia angatsitsika ny andro amin'ny ankapobeny satria dia mibany toerana ny rahona indrindra fa aty amin'ny ilana sanany afovoantany. Misy tsy maro toerana kosa ny atmosfera amin'ny ankapobeny raha aty amin'ny ilany andrefany afovoantany. Ankoatr'izay dia saika masoandro mibalika no iba jerentsika amin'ny atsikorehetra mahakasika an'izay ho andra-pitsy maraina zao ahitana orana miatoato aloha zany aty amin'ny Sava Ambatosy Analanjorofo ny faritra Atsinanana. Aty amin'ny Alaotra Mangolo kosa dia isy erikerika kely torak'izany ihany koa ny vatovavi fitsinany mandomindromona ny ilasanany afovoantany. Misy tandrifon-drahona ny voamaraina aty amorontsiraky ny Sofia, Diana sy ny faritra Boeny. Ankoatr'izay kosa dia masoandro no tena tolakandro kosa indray dia aty amin'ny faritra Ambatosy Analanjorofo tapany avaratra faritra Atsinanana iny dia mbola misy hatrany aloha ny orana manify miatoato mandrandraona hatrany ny ilasanany afovoantany. Tandrifon-drahona vitsiny no mitranga aty amin'ny atsitan'ny faritra Bongolava miandro vazo iny nilan'ny atsanany faritra Melaky ny Takariva. Ankoatr'izay fandimby ny rahona sy ny masoandro. Tombatombana ho an'ny maripana ho an'ny rapitsoary dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 22 degré Celsius mafana indrindra ny aty amin'ny afovoantany, zany hoe manao maripanana volinandro ririnina hatrany aloha zany. Motsiraka Atsinanana kosa dia 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius. Aty andrefana mihoatra ny 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, zany hoe ny andrefana zany no tena ahitana maripana mafana indrindra dia tafakatra hatramin'ny 17 mainty rano sy maivatarano. Tsika hatrany izay toetry ny andro izay ho an'ny alahady mitoetra hatrany ny orana miatoato aty amorontsiraka Sava sy Ambatsoa Analanjorofo ny faritra Atsinanana indrindra moa fa ny Takariva. Tandrifon-drahona vitsiny no manodidina ny Nosy-be, masoandro mibalika kosa no saika tazana amin'ny raha ny maripana ny alahady no jerena dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 22 eo hatrany aloha mafana indrindra ho an'ny afovoantany. Motsiraka Atsinanana 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius mafana indrindra, mihoatra ny 30 kosa ny motsiraka andrefan'ny Nosy. Any Maivatanana sy Maitrano ary Antsohiny mafana indrindra 70 degré Celsius. Tsy andro ho an'ny alatsinainy kosa indray dia misy tandrifon-drahona aty ilany andrefany afovoantany. Misy orana malefaka miatoato ny motsiraka Sava Ambatsoa Analanjorofo faritra Atsinanana mandrahona Alaotra Mangoro sy ny ilany atsanan'ny Analamanga iny vakana karatra iny mety arahany erikerika kely ny Takariva. Ny ankoatr'izay dia fandimby-drahona sy ny masoandro ho an'ny alatsinainy 20 ka hatramin'ny 24 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny afovoantany. Aty amin'ny tapany atsimony afovoantany zany no miakatra kely ny maripana ambony indrindra 20 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka Atsinanana, mihoatra ny 30 ny motsiraka andrefan'ny Nosy. Misongadina hatrany ny hafanana aty amin'ny ilany andrefana sy ampovoany andrefana 70 mainty rano sy maivatanana ary Antsohy. Mahakasika ny tany fahatolo-rivotra kosa indray dia azo lazaina aloha fa tsara ny kalitaon'ny rivotra ho antsika eto Antananarivo renivohitra ambany na manodidina ny fetra nasionaly avokoa ny rehefa rehetra voaraiky. Raha ho an'ny 3 andro manaraka kosa raha ny mandrafitra ny toetry ny andro no jerena dia vinavinaina mbola ho janona ambany hatrany aloha amin'ny ankapobeny izay tamin'ny fahatolo-rivotra izay, zany hoe adiodio indray zany rivotra ho antsika Antananarivo renivohitra ho an'ny manaraka. Makatsitraka anao indray anaraka izay hatramin'ny farany dia manasanao hatrany naraka ny fandarana amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.